Ankafaliana trano tsy dia natokantranontsika atao anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana zay efa fantatra loatra fa dia zanam-pandarana mahafinaritra be atolotry ny sisel radio sy télé iaraha miasa akaiky amin'ny auto école orientale sy ny CLTP ONJSN zay hitanao etsy mora feno ampitan'ny supermaki mora feno izy marimarina kokoa ary hitanao ihany koa eria Beril Rose ampitan'ny centre de lavage ary indrindrindrindra eria Vohitsara ampitan'ny tropical fruit ny CLTP ONJSN sy ny auto école orientale moa dia efa fantatrao tsara fa dia mameno tolom-piofanana mazava ho azy fa rehefa auto école dia any amin'ny resaka fanamorina fiara sy ny fanatsarana ny fifehezana ny code de la route zany no tena atao misy ireo olona efa manana permis azonao atao zany zay hoe mbola tehana mafy tsara zany ny fahaizana manamory fiara sy ny fahaizana ny fifehezana ny code de la route dia afaka mandrainao no auto école orientale raha mahalinanao zay azonao atao koa miantso ny 034 80 804 24 zany averiko ihany 034 80 804 24 fa zay no ela fa iroso avy hatrany amin'ny votoatin'ity zanam-pandarana mahafinaritra antsika ity dia tsinona zany fa dia resaka indray tsika androany ny atao hoe angle mort ny filaza azy fa raha zavaina tsotsotra izy dia tonga dia andray ohatra tsika hoe raha misy mpitondra fiara anankiray raha mipetraka zany izy eo amin'ny volant moa zany satria hitondra fiara mazava ho azy dia mazava ho azy fa dia tsy maintsy mahita ny eo amin'ny faritra zay manoloana azy izy zany hoe ny faritra manoloana azy iny zany dia hita ny daholo satria ny mpitondra fiara ihany koa dia tena hoe tsy maintsy mitandrina zany ary tsy maintsy mijery tsara zany hoe misy faritra hitany zany manoloana anazy raha mitodika aty amin'ny akavia izy misy faritra hitany koa zany aty amin'ny akavia raha mitodika aty amin'ny akavanana izy dia misy faritra hitany aty amin'ny akavanana fa marihana aloha fa tsy dia azo atao loatra ny mitondra fiara ka mitoditodika maritra zany hoe tena hoe fraction seconde zany na tena hoe ampampotoana fohy ny ahafahana manao an'izay zany raha ohatra ka tsy maintsy ilaina zany zay amin'ny alalany hoe mba hoe mila mijery tsiny ianao hoe misy fiara ave arina mety misy obstacle ave aty amin'ny akaviana avy aty amin'ny akavanana zany hoe mahita atao anoloana mety afaka matazana ato amin'ny akavia afaka matazana ato amin'ny akavanana iny le hitany loana iny moa zany le ataontsika hoe vision fixe centrale zany hoe le tonga dia fahitana maharitra zany ary tonga dia manoloana anao eto fa afaka mahita amin'ny avany arina ihany koa zany io mpitondra fiara io mpitondra fiara moa le resantsika eto aloha afaka mahita ny any arina zany io na ny any afara zany amin'ny alalan'ny rétroviseur zany iny indray le ataontsika hoe vision indirecte zany hoe amin'ny alalan'ny rétroviseur mahita ny any arina izy tsy mitodika be manao an'izao akory fa tonga dia amin'ny alalan'ny rétroviseur zay misy ny rétroviseur eto anatiny serré amin'ny sisiny anankiroa zany zay ahafahany mahita ihany koa zany amin'ny any arina zany fa na mahita an'izay ary izy mahita ny anoloana dia ny avisiny havanana dia mahita ny any arina da misy faritra zany misy faritra kely ao zay tsy hitany iny le faritra tsy hitany iny zany le atsotsika hoe angle mort raha ohatra zany apetratsika amin'ny fanontaniana ina moa zany no ilaivantsika mamantatra an'izay hoe angle mort zay dia tena ilaina tokoa zany izy io satria mba hatsapan'ny tsirairay zany fa misy loza mananontanina ihany kay zany satria na mitondra an'le fiara ary ianao zany dia misy zavatra tsy hitanao zany eny amin'ny lalana zany eny amin'izay ampiasainao ka mila fitandremana ambomby be mihitsy zany zay zavatra zay no ampahafantarina antsika voalohany mila mitandrina ianao lay mitondra an'ilay fiara mila mitandrina ianao satria so sanatria misy obstacle mihetsika zany na misy zavatra tamika tsy hitanao zay tafalatsaka ao anatin'ny angle mort io raha isiko ohatra fotsiny hoe raha misy ohatra moto na bisikileta ohatra sendra midepasy anao zany ka raha izy fotoana napataon'ny angle mort anazy ianao nijery tsy nahita azy satria latsaka anaty angle mort izy ianao zany efa mivily izy koa ohatra tsy nahita ny clignotant anao na ohatra hoe adinonao na dia efa clignotant sanatriny zany dia eo zany le tonga le loza satria mivokatry ny fisin'io angle mort io zany no natonga an'izay loza zay zany ka zay le tsara amantarantsika ary itsika ihany koa zany izay mahatazana ny hafa zay mitondra fiara ohatra na mitondra moto dia tokony matsapitsika fa io olona io dia mety misy faritra tsy hitany ka sao dia hoe za ohatra mety ao anatin'ilay faritra zay tsy hitan'lay mpanamory anankiray dikan'izay mila mitandrina zavatra mety efa nazo atsika ohatra zao hoe ianao mitondra fiara dia ianao fa zany misy moto midepasy nefa tsy hitanao hoe aiza le moto anaty fotoana fohy zay dia amin'iny fotoana iny zany izy tafiditra anatin'ilay atao hoe angle mort tafiditra anatin'ny angle mort ihany koa
raha isika ohatra hoe misy camion anankiray na bus lehibe anankiray zany a zay ataontsika hoe avy moa zany le izy raha ataontsika sanatriny zany amin'iny le bus mandeha na le camion moa zany a no misy ohatra hoe akizy na zaza zany ataontsika hoe somary fohifohy moa zany izy a miampita be ohatra ka tsy hitan'ilay mpanamory a satria tsy hitany izy raha ohatra atao akaiky kely ny ato tsy voatery ho zaza miampita io a fa mety tomobile mihitsy ary na zavatra hafa fa mety akaiky loatra ohatra dia tsy hitany satria tafiditra ihany koa iny koa zany dia mbola tafiditra anatin'ny hoe angle mort zany ka reny rehetrarehetra reny zany a no tiana ampitana amintsika zany a fa misy ny atao hoe angle mort zany a zay faritra tsy hitan'ilay mpanamory ary iny marihana fa dia ao anatiny izy zay tena hoe eo am-pitondranan'ilay fiara mihitsy zany mety hoe fotoana fohy no mampilatsaka n'lay olona na lay fitaovana anankiray ao anatin'ny angle mort zany kanefa ny azadiny fa ty am'resaka hoe fanamorina zany a dia na fotoana fohy ary dia zava-dehibe na segondra ray dia mety manova zavatra mety manimba zavatra lehibe raha ohatra ka tsy mitandrina ny tianambara zany dia tsara foana ny mampitombo a ny fitandrematsika zany a rehefa mampiasa ny lalana zany a na ianao mitondra anao zany mitandrina ho anao a sy ny manodidina anao a ny hafa ihany koa moa zany dia tokony hitandrina hoe io olona anankiray io zany raha mitondra fiara koa dia tsy hoe izy ny tena hoe mahita ny rehetrarehetra fa mety misy faritra tsy hitany ihany koa eo ka dia zay indrindra no tsara hitandrematsika zany afaka mandalina misimisy momba an'izay tsika amin'ny fotoana hafa fa dia tapitra moa zany ny telo minitra amin'ny fifamoivoizantsika ka dia mirary tontolo andro mahafinaritra tsy ho azo trampona tsy ho azon-doza moa zany fa dia mirary soantsika tompoko lahy makatelona tompoko vavy veloma tompoko